Azo trano ampilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny Analogity. Trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra telo na efatra arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Tarafinten'izao sahady ange ny hankantony rehefa ho fenonao fanaka raisao tanana no avinao. Atsoa ny laharana 032 05 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Tiwela. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'izao atoandro izao. Manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Nekeny teo anivon'ny gouvernemanta omaly ny toromarika ny vondrona Europeanina sy ny firenena mikambana ny hoe tsy tokony ho kitihana intsony ny lisam-pifidianana. Mifanipaka amin'ny voalazan'ny filohan'ny senita izany dia ny ahafahana mampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana izay afaka mamoaka didy ampidirana an'ireo olom-pirenena tsy afaka nividy farany teo ao anatin'ny lisam-pifidianana. Nilazan'ny heviny mba izany ihany koa ny filohan'ny kongresy tetezamita omaly fanampanazavana. Miova indray izao ny ady hevitra hikorotana sa tsy hikorotana ny firenena. Nanapa-kevitra ny Europeana sy ny firenena mikambana fa tsy azo kitihana intsony ny lisam-pifidianana ankehitriny fa iny ihany no hiatrehana ny fihodinana faharoa. Azy ireo ve ny fanapa-kevitra nanaiky an'ireo toromarika ireo ny gouvernemanta malagasy omaly. Mifanohitra tamin'ny fanazavana nentin'ny filohan'ny senita nefa izany. Raha misy zany fitoriana tonga eo amin'ny tribonaly milaza le olona fa tokony afaka hiditra ao anatin'ilay lisam-pifidianana fa tsy voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana dia afaka mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Inona nefa ny atao amin'izay gambatsika rehetra afaka mamaly hoe tsy maintsy hitory zany le olona. Ampianatra hitory indray zany ny senita fa dia ny tenako moa zany na eno an'ireo afatra sy le taraina ireo dia hiezaka hitondra n'izany eo amin'ny assemblée générale hoe ahoana ny fomba atao azahoana mamoa araky ny article 31 io izao lista izao. Fa raha je pense bien que ny méthode rehetra any Afrika ny liste électorale efa arrêté ihany ka hitondranao ny premier tour no mandeha hatramin'ny deuxième tour tsy mivotsony io liste io. Itsika malagasy nefany dia nanana pratika mety mahatsara azy ihany hoe mbola azo voaina ny lista 15 jours alohan'ny anaovana ny deuxième scrutin. Ka izay zany no voalaza ny article 31 io dia ny hoe azo amoahana ny liste io 10 andro alohan'ny fifidianana manaraka raha toka mamoaka décision ilay filohan'ny tribunal zany ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ka azahoany senita mampiditra an'ireny olona reny anaty lisam-pifidianana. Kanefa dia milaza hoe tsy tapako zasy amirery na dia fantatro izay lalàna zay fa misy fa hoentiko eo anatrehan'ny assemblée générale aloha voalohany indrindra ary tsy maintsy ifampiresahana amin'ny gouvernemanta koa satria raha tsy manova koa an'ilay décret ny gouvernemanta dia tsy afaka manao ninninina koa ny senita.
ary maro mipisopisony tsy maintsy mbola rahana amin'izay fotoan'izay dia asa anampy ny chef-fokontany angambanyizay hoe raiso ny lista nyreny olona reny a dia andao ry chef-fokontany andeha itory hitondra n'le izy any amin'ny fitsarany. Ho an'ny Ankolafy Ravalomanana izay mitarika vonjimaiky amin'ny voka-pifidianana ankehitriny, tokony asiana fanamboarana io listim-pifidianana io. Misy fanamboarana tokony ho atao zany fijerinay azy asa na any amin'ny lalàna na any amin'ny ratsanao raiky ny senitany mba azahoana mampiditra an'ireo olona izay marobe tsy afaka naneho ny adidiny amin'ny olo-pirenena malagasy azy tamin'iny fifidianana iny ka tsara reny olona reny raha mba afaka mifidy amin'ny fiodinana faharoa. Miverina indray ny adi-hevitra, iza ny tena manapa-kevitra eto, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ve sa ny governemanta malagasy? Na ny Praiministra Omer Berzika azy efa nivaky fa be loatra ny olo-pirenena tsy tafiditra anaty lisitra noho izao nanaiky ny tsy ampidirana azy ireo amin'ny lisitra hiatrehana deuxième tour indray. Mahakasika ny voka-pifidianana vonjimaiky avy any anivon'ny Vomiera mahaleo tena misana ny fifidianana vokatra avy amin'ny biro fandatsaham-bato misa 3,940 amin'ireo ray sy roa alina manerana ny nosy 7,10 ny tahapahavitriana ary mitsinjara tahaka izao ny isam-bato. Ny kandida Jean-Louis Robinson 7,70 Erazonary Mampianina 4,70 Azo Andriananarivelo 7,70 Camille Vital 4,50 ary ny kandida Roland Ratsiraka 5,70. Azo lazaina fa efa misy sary azo tomina mahakasika ny voka-pifidianana efa tonga eny anivon'ny senita raha tsy dia misy loatra ny fiovana amin'izay voka-pifidianana izay. Raha isary io no raisina dia i Dr Jean-Louis Robinson sy Erazonary Mampianina no mety hiakatra amin'ny fiodinana faharoa hoy itoavina Rahalambomahay. Arak'izany tokony hampahafantarina ny zavatra hitranga marina ny vahoaka ho hiatrany ity mpanoratra sy mpandalina ny resaka politika ity. Fanadihadiana. Raha io zany raisina dia tokony hoe mety monsieur Jean-Louis Robinson no lany ka mifantaliana dia hoe raha ohatra zany maharesy ny candidat ny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia inona ny zavatra hitranga tokony mamaly mihitsy zany ny candidat io hoe migadra ve zany ny olona lazainy fa nanao fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 gadra ve zany ohatra monsieur Ratsiramo na monsieur Didier Ratsiraka monsieur Safy izay nanino moa nanampy azy magistrat ny HCC sy ny karazany sy ny miaramila ary raha ohatra koa hoe ny candidat Andriamatoa Andry Rajoelina no maharesy dia inona ny zavatra mitranga hijanany Afrika Atsimo foana ve zany Andriamatoa Marc Ravalomanana tokony mahafantatra zany ny fidy alohan'ny fidianana zareo inona no zavatra hitranga rehefa lany ry zareo mety hiteny tokoa ry zareo avy eo hoe tsy izy akory no anenjika fa mifitsarana kanefa fantatrika fa tamin'ny 2002 sy tamin'ny 2009 dia mifitsarana no nanenjika Andriamatoa Didier Ratsiraka sy Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Rajoelina akory dia tokony fantatra zany hoe inona ny tena ho ataony rehefa lany eo izy mba hafantarana hoe inona no avy Madagasikara. Mbola eo amin'izay pejy politika izay hatrany tsy mierika loatra amin'ny resaka politika ny malagasy na dia nahatratra amin'ny 9,50 aza ny tany fahazontonana Datsabato tamin'ny fifidianana farany teo. Kely zany mihoatra ny tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena teo aloha rehetra. Ny tsy fahazonan'ny vaovao ilaina momba ny politika amin'ny fampelezam-baovao no mahatonga ny iraika amin'ny 3,900 mponina tsy iraika amin'ny politika io. 3,900 olona ihany no milaza fa tsy hanao ary tsy hiditra na ovinana amin'ny resaka politika. Fanadihadiana. Maro ireo antony mahatonga ny olona tsy iraika loatra amin'ny politika. Araka ny tatitra nataon'ny Afrobarometra androany, 70% ny malagasy nanaovana fanadihadiana dia tsy miresaka politika amin'ny havana sy ny praimona amin'ny mihitsy. 9% ny malagasy no tsy miraika mihitsy amin'ny resaka politika io. Na dia maro aza ny haino aman-jery ato amintsika, olana ny tsy fahampian'ny fampelezam-baovao ka nampiova ny endriky ny politika eo mason'ny olo-pirenena. Ary ohatrany hoe raisina ilay izy mibetsaka dia mibetsaka nefa nefa izao ny gazety betsaka ny radio ohatrany hoe milaza ireo ny olona hoe misy ihany mba betsaka ny vaovao nefa manarify amin'izay ny hita dia hoe ohatrany mevitsy ilay olona manaraka vaovao zany zavatra tsapa zany dia ohatrany hoe misy lasa lavitra be amin'ny resaka politika ny olona amin'ny akapobe eto Madagasikara. Natao tamin'ny volana Martsa sy Apriliny ity taona ity ny fanadihadian'ny Afrobarometra.
raha ny maso mijery maro noho nantenaina ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana farany teo izay afaka nandrefesana mivantana ny fomba fijeryn'ny malagasy ny resaka politika eto amintsika. Ny teknisiana kosa nefa dia milaza fa kely noho ny tamin'ny taona rehetra teo aloha nisian'ny fifidianana filoham-pirenena ireny. Tsara angamba nijerevana koa zany hoe tsara mihitsy ny hoe ananana antotanisa tamin'ny taona lasa maro. Ohatrany hoe navitrika ny malagasy nandeha nifidy marina izay ary angamba ny hoe oharina amin'ny fanantenana toa tsara mihitsy ny hoe eo amin'ny lazatsika angamba nisy izao mbola tsy hoe zay aloha zany hoe vokatra farany fa hoe rahana ny vaovao dia eo amin'ny 7 amin'ny 10 eo zany angamba ny hoe participation amin'izao fotoana izao. Ambony ihany zay raha oharina tamin'ny fanantenana hoe nibetsaka mihitsy ny olona nyteny hoe tsisy olona andeha hifidy eo akoriny nefa raha oharina amin'ny antotanisa taloha zany dia ohatrany tsy dia betsaka ihany sao tany le fifidianana amin'ny filoha taloha tany amin'ny tsy haiko hoe 7 isanjato ny olona pirenena nandeha nifidy donc tsy dia azo atao hoe tena ambony akoa amin'izay angamba. Isan'ny tarafana ny fahazotoan'ny olona mandray anjara amin'ny fandaminana ny politika araka ny famaritana fototra ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana isan-tsokajiny manomboka eny amin'ny fokontany. Ho an'ny taona 2014 nanaovana ny fanadihadiana ihany koa nefa dia niena ny fandraisan'ny mponina anjara amin'ny fivoriana ka tafalatsaka hatramin'ny 5.30 isanjato izany ary 30 isanjato no milaza ho tsy hamonjy fivorim-pokon'olona intsony mihitsy. Raha 30 isanjato no milaza ho efa namonjy izany indray mandeha na indroa teo amin'ny fiainany. Ifatika eo amin'ny pejy sosialy kosa indray isika 10 isanjaton'ny mpony eto Madagasikara no manana fahasembanana 4 isanjato amin'izy ireo no sembana ara-batana miatraika amin'ny teknisianina 9.50 ny olana noho ny tsy fahampiany ny fitaovana ary tsy masehaka ny isan'ny malagasy 20 tapitrisa fanadihadiana. Hita eto Madagasikara avokoa ireo akora entina hanamboarana ny protèze ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana. Misy avaly ireo centre d'appareillage manirana nosy, ny diabeta, ny homamiadana, ny tsy fahatombanana eo am-piterahana ary ny loza vokatry ny fifamoivoizana no matetika mahatonga ny fahasembanana ara-batana. Ho an'olona tapaka eo amin'ny rano zao ohatra zany zao inona atao protèze le solotongotra apetaka eny. Ny orthèse zao raha isika ohatra zao ny releveur du pied mety hoe malemy ny tongotry le olona na misy défaillance musculaire zany dia azo asiana orthèse zany azo asiana releveur le olona. Manodidina ny 5 alina sy 3 hetsy isan-taona ny toe-bola ilaina ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana na misy aza ny rafitra napetraka mitoetra ho olana hatrany ny fitadiavana azy. Fianakaviana sahirana avokoa ny ankamaroan'ireo olona manana fahasembanana anambarany tompon'andraikitra iray. Ny 150 000 ariary eo zany ny fitambaran'izay fitaovana rehetrarehetra izay. Dia io fitaovana io aloha io zany ohatran'ny karazana hoe solona kiraro zany ho anay olona manana fahasembanana. Ka arakaraka ohatra ka mandeha lava foana mandeha satria io foana ihany zany ny entinao isan'andro tsy azonao solosolona hoe isolo anty indray ara-pitsana ohatran'izany fa io foana no entinao ka raha ny fandinihako azy ohatran'ny anahy manokana eo mila amafisina réparena kely zany afaka isaky ny enim-bolana eo zany le izy dia amin'izay manao réparation zay dia manomana any amin'ny 40 000 ariary eo indray zany ianao afahanao manao an'izay réparation zay moa raha solona tanteraka mihitsy le izy dia manomana any amin'ny 150 000 ariary araka le niteneniko tany am-boalohany. Tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fanamboarana an'ireo protèze eto Madagasikara noho ny tsy fahampiany fitaovana sy ny akora. Ampiny teknisiana orthoprothésiste eto Madagasikara dia ny fitaovana zany mbola be da be ny fitaovana tsy mifanaraka norme internationale dia eo koa ny tsy fahafahan'ny marary mividy ny zavatra amboarin'ny teknisiana orthoprothésiste na dia efa mora lavitra noho ny any ivelany aza mividy ny fitaovana vokarina eto Madagasikara. Lafo ary tsy takatry ny fahefan'ny video atleta manana fahasembanana ny fitaovana ampiasaina izay mitedina an-tapitrisa. Tsika nefa sangany eto amin'ny ranomasimbe indiana indroa misesy mihitsy 2011-2012 no champion de l'océan Indien. Nefa dia ireo le fitaovana zay eo ampelatanantsika ireo zay ny ankizy ihany ireo atleta ireo ihany no mamboatra azy fauteuil de ville fa avadiky ny ho lasa fitaovana azo anaovana fanatanjahantena. Natateraka congrès fahatelo tetsy amin'ny CHU GRA ampefiloha ireo mpikambana eo anivon'ny ATOM na ny fikambanan'ny teknisiana orthoprothésiste eto Madagasikara ary aritra 2 andro ny fivoriana.
mahakasika ny raharaha tany nosy be izay niteraka savorivory farany teo nanambara ny ministera ny raharaha-mbahiny frantsay teo amin'ny tranokala-pifandraisany fa tsy mbola milamina ny ao nosy be. Arak'izany mampitandrina ireo mpizahatany vahiny izy ireo ary tomponantoka amin'izay mety hitranga ireo teratany vahiny amin'ny fotoana izay ivanianany any an-toerana. Mbola ho arahinao ihany moa ny andindin'izay ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Mahatonga boky hatramin'ny 3 alina isan-taona ny klika ankoatra ireo izay mijanona ao amin'ny Alliance Française. Isy ny boky izay aparitaka amin'ny tranomboky any ambanivohitra. Ny tanjona hanomezana fahafahana hivelatra ara-tsaina ho an'ireo ankizy any amin'ireo toerana lavitra andriny. Fanadihadiana. Fampianarana fampivelarana ny ankizy miditra ao amin'ny klika ho an'ny tontolo mba tsy ho irery zareo amin'ny toerana misy azy fa mahita zavatra afaka hoe misy an'izany any anatin'ireny boky ireny fa tsy hoe mihidy enclavé ozy izy tsika amin'ny toerana anankiray zareo. Ny boky moa araka ny fanteneniko teo maro karazana misy zay. Pejy kosa indray nisy ny atrikasa nentin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala tetsy amin'ny DLC Anosy. Fandiniana ny fahaiza-manao ahafahana mitantana eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. Tsy ny fahaiza-manao no diniana fa ny ezaka efa vita teto an-toerana sy any ivelany mba ahafahana mitondra vahaolana eo amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Fanampanazavana. Faharetan'ny tetikasa dia 12 volana. Ny tetikasa dia efa nanomboka tamin'ny avril 13 ary farana amin'ny septambra 14 ny tanjona araka ny teneniko teo ngambany dia fihesiko hoe amoaka ilay tatitra national rapport national ANCR ao anatin'io tatitra io ny ahitana hoe inona ro efa natao, inona ny ataontsika amin'izao, inona mbola ezaka tokony atao. Ny famantarana an'izany dia tsy vetivety fa hijery ireo sokajy rehetra eraky ny Madagasikara, ny vondron'olona rehetra izay voakasika na mpampiasa io ny arena voajanahary ifantohan'ny voka-dratsin'ny fiovan'ny tontolo iainana ohatra na fiovan'ny toetrandro. Vaovao eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Lalao famaranana avy hatrany no atrehan'ny Rakotondrabe Johnny Laurent eo amin'ny Hayat Boxe Française Savaty izay atao any Frantsa. Fiadiany ho tompon-daka eran-tany eo amin'ity taranja ity no atrehany amin'izany ary azo antoka ny medaly volamena hoy Johnny. Fanampanazavana. Vonona tanteraka i Rakotondrabe Johnny Laurent hiatrika ny fananana iraisam-pirenena na ny fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'ny boxe française Savaty izay atao any La Frantsa ny 12 ny volana Novambra ho avy izao. Anna tompon-dahany tokoa i Johnny amin'ity diany indray mitoraka ity satria ny 15 ny volana Novambra izao izy dia fa andeha hiazo any La Frantsa satria dia ny toetrandro ihany koa anisan'ny manova zavatra betsaka toy ireo ekipam-pirenentsika izay niatrika ny fiadinany tompon-daka eran-tany teo amin'ny boxe française Savaty izay natao tany Russie izay tsy nataty ny toetrandro izay ka izay no antony andehanan'ny Johnny Melo any La Frantsa. Raha ny fanazavany dia efa ao anatin'ny heriny sy ny tanjany tanteraka ny lehilahy ary anao izay ho afany ihany koa eo amin'ity lalao famaranana ity. Ezako tsika mba hitona ny médaille d'or mba hoe tsika dia malagasy iray manontolo mihitsy no champion du monde fa tsy sarery. Ny tale teknika nasionaly nanome torohevitra maro ho an'i Johnny satria dia izy ihany koa no anisan'ny délégation nanaraka ny Johnny akaiky any La Frantsa. Ny finale ny championnat du monde izay ataon'ny Clermont-Ferrand any France izay andraisan'ny Madagasikara anjara hiady amin'ny frantsay tsika eo amin'ny lalao famaranana dia mino zay fa izy mivokatra tsara. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny manao ny lalao famaranana eo amin'ny boxe française Savaty izay solotena tokana ho antsika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny Rakotondrabe Johnny izany ary dia medaly volamena moa araka ny nambarany teo no tsy maintsy mody eto Madagasikara. Firenena 12 no anisan'ny mandray anjara amin'ity fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'ny boxe française Savaty ity ary ahitana kategoria 9 izany. Amaranina ny fampahalalam-baovao hanomboka ny voalohan'ny volana hatramin'ny 7 ny volana Novambra ho avy izao ny hetsika 3 andro fandraisana hery ho an'ny fiovana mahagaga. Hetsika fanao isan-taona ataon'ny fiangonana Chaîne. Amin'ity taon'ity hiavaka ny hetsika noho ny fandraisana anjaran'ireo mpanakanto toa Andry David sy Antsany Kristy. Fanampanazavana. Izy io dia fotoana famaranana ny hetsika fanaonay lehibe isan-taona izay antsoina hoe fito alahady. Nanana thème mangeza be izahay tamin'ity taona ity ny titran'ilay thème dia hoe tsy misy fetra na hoe limité. Entina nampahafantarana ny olona fa hoe Andriamanitra dia tsy misy fetra ny fitiavany, ny famindram-pony, ny zavatra hainy atao
ny fitahiny ny fahasoavany ny heriny sy ny zavatra zay mivoaka avy amin'Andriamanitra dia io fotoana io dia ho faranana itsy-antsahamanitra amin'ny andro 3 izao 1er novembre amin'ny roa sasany 2 novembre amin'ny roa sasany 3 novembre indray amin'ny sasamaraina dia amin'ny valo sasany dia valo sasany dia ny hariva amin'ny roa sasany ao anatin'io fotoana io rehefa mirava ny fotoam-bavaka dia misy bus maimaim-poana hitatitra ny olona rehetra erana Antananarivo. Mifarina hatreo fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity tomboky lasy tomboky vavy isaorainao naraka ny hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao dia mbola mame fotoananao raha hariva amin'ny 7 ora mandrapitafa tompoko.